faly miarabatsika rehetrarehetra indray amin'izao takariva izao zay raha nareo aminay indray atao anatin'ny vatofantsika tafaraketo indray izay menada zinarandrena risoa sy Fabien Rabenarivo miaraka amin'ny vahintsika indray amin'ity amin'ity dia somary miavaka kely ny mahazatra satria dia mpianatra aloha zany no miaraka amintsika eto ao anatin'ny fiarahana izay isin'izay fankakevitra izay atao anatin'ny vatofantsika ka dia manasantsika sahady aty ampiandohana mba anaharitra hatramin'ny farany atao anatin'ny fiarahantsika ka dia miaraba ny zinarandrena risoa relo miarabanao Fabien Rabenarivo miaraba ihany koa indrindrandrindra ho an'ny mpijery ny fahitalavitra sy saina rehetra indrindra fa ity fandarana vatofantsika ity marina tokoa izay Fabien satria dia tonga amin'ny fotoana ifanomezantsika ao anatin'ity fandarana ity dia efa vonona ihany koa ny vahintsika mpianatra sy mpiasa izany hoe samy olon-tsotra tanteraka no natsoinay raha niaraka tamin'iny vahiny izay niarahantsika nanaraka teto tamin'ny heriny anito izao dia somary nataonay tamin'ny tanora indray ny vahintsika amin'ity androanytika dia iresadresaka eto indray zahay mandritra ny adiny iray mazava ho azy moa dia makasika ny fiainam-pirenena manahoana ny fiainatsika eto Madagasikara indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao izay no resahantsika indraika dia tonga dia ndao fa arosoko anareo avy hatrany ary ny vahintsika androany avy tsy aloha tombontsika amin'ny vehivavy metsika ajatrany ny vehivavy dia ramatokely Fabrina Jacqueline miarabanao tonga soa ato anatin'ity fandarana vatofantsika ity ndao aloha metsika fitenenana vetivety izy alohan'ny andraisan'ny vahintsika manaraka fitenenana sadrabesaka namoe fizakana miarabany namana zina sy namana Fabien izay nagnasoany manokana amin'izao fandarana izao miarabasika voaka malagasy sy vakivolo indrindra fa izay manaraka an'izao fandarana vatofantsika izao zay ny fifampiarabana zay nentin'ny Fabrina ao atsika ndokosandray arositsika raha ny namana Jacquino ry amin'ny ilany ria rasolofinirina no bera Jacquino moa no tena manarana miarabanao ihany koa tonga atao anatin'izao vatofantsika izao ia miarahaba anao Zokobe Fabien miarahaba Ranabavy Zina nanaiky nitongavanay amin'izao fandaharana vatofantsika amin'ny radio télé sy celle izao ary miarahaba atsika vahoaka malagasy tsy vakivolo manerana ny Madagasikara na ivelan'ny ranomasina mahatsapa fa mbola malagasy manoloana izao dinidinika fakankevitra ataonay etony any ka magnantitra mbola tsara atsika jiaby izahay roa menada zay ny fiarabany vahintsika tsy asitsika resaka lavabe tsony ngamba fa tonga dia vavany avy trany izy ity Fabrina sy Jacquino ary Fabien ohatrany saky itovitovy le Fabien sy Fabrina tonga dia arosoko avy atsy tonga dia arosoko atsy amin'ny Fabrina avy hatrany ary ny fanontaniana hoe amin'ny mahatanoranao manahoana fahitanao ny fiainam-pirenentsika amin'izao fotoana izao makasitraka namana zinana amin'ny fitenenana za moa zany dia tanora mpianatra avy agny Manoraka mandrato fianarana ao barika dimy ao manao gestion ny zavatra hitako zany amin'izao fotoana izao indrindra fa aketo Madagasikara dia tena hoe miroso amin'ny tsy fanananasa ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao indrindra fa tena lasa katerena ny fiainan'ny vahoaka malagasy ary maro ny iray aman-dreny ny diso fanantenana satria mandany vola mankarena izy ireo mampianatra ny zanany nefa rehefa vita ny fianarany zanany amina fitadiavana asa dia tena manahirana tokoa maro ny vahoaka malagasy indrindra fa ny tanora namako diso fanantenana mihitsy amin'izao fiainana izao ny fahasahiranana efa mangony fotsiny indrindra fa ny fandriam-pahalemana izay efa tena mielipatrana amin'izao fotoana izao ary tena hoe mangorory zay tanora manoloana ny tsy fandriam-pahalemana indrindra fa aketo tavataviketo mangorory zay satria raha mianatra zay andro alina magnano cours du soir efa matahotra andeha ojy tondra telefona ordi portable efa manahirana ny mahatonga an'izany zany ny asapako ananjy dia satria maro ny tanora tsy manan-kasa dia lasa mivona zany izy amin'ny alatra satria te hanan-karena vetivety fotsiny ihany
ary mitady asa izy tsy mahita dia zay everiny fahitany vola no ataony zany ny zavatra ya zay zany ny zavatra tsapanao amin'ny akapobeany a indrindra moa zany efa natsidika teo hoe indrindra fa ho atsika eto a Toamasina manaona kosa ny fomba fijerin'ny Jacquinot ia tegna tsara fipetraka zegny famontaniagna nataonare zegny satria tafiditra agnatin'ny domaine raha zay isahaniky satria nahaizan'ny maro anahy raha solofindriro Norbert Jacquinot dia eo amin'ny sehatra fampanagna asan'ny tanora zaho no tsy hoe tanora manampanahy hoe milaza te hanampanahy mihoatra ny olo maventy mitondra am'izao fotoagna zao fa mahatsapa fa managna andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena maha malagasy anahy ny tanora am'izao fotoagna zao tsara ho fantatsika malagasy fa mahatratra agny 20% amin'ny tanora am'izao efa lasa nitsoka any ivelany mandeha mitady asa ary raha natao zegny ny fakan-kevitry mahatratra agny amin'ny 1% tanora te andeha ivoaka ivelany hiasa fa noho ny tsy fanagna ny enti managna dia mbola eto ankoatran'izany ny fahantragna dia manginy fotsiny raha nikorana ny ranabavy teo tegna mahantra ny vahoaka raha natao zegny ny statistique dia mahatratra agny ho agny amin'ny 90% ny vahoaka malagasy dia efa tegna miaigna agnatin'ny fahantragna ary agny amina 70% efa tsy maharaka ny fahantragna eto Madagasikara hanika mihamaro n'olo adala raha ny eto Tamatavy ny zahagna ary magnerana Madagasikara zay zavatra zay mihamaro n'olo adala satria ny zaza tsy maintsy mianatra ny hofantragno tsy maintsy faigna ny sakafo tsy maintsy hohanina ny trouble ny loha ny ray aman-dreny rasadala tsy fandriam-pahalemana mbo manao ny mpitano filaminana tegna manao izy ireo fa tegna sahiragna ny vahoaka fantany tsy mety ny mangalatra fa terem-panahy aloha maty amaraigny tsy de maty niany lasa mifampihina manta ny malagasy zay tsy mifanaraka misoatoavina maha malagasy zany ny fifamono izany tena mahantra ny malagasy zay ny zava-misy am'izao fotoagna zao mahakasika an'izay indrindra Jacquinot hoe aminao manokana inona ary ny mety antony goavana mahatonga an'izay zavatra rehetrarehetra ny tanisanina dia zay Fabrinata tsy efa nanazava kely ihany hoe zao ny antony fa raha aminao manokana indray ary inona ny mety ho antony zay rehetrarehetra zay ia amin'ny mahatanora-ntegna maso mijery saigna mandinika sofina miaino dia misy rafitra tsy mety rafitra fitondragna firenena amin'ny ankapobeny mihitsy no mila ovana eto amin'ny tany sy ny firenena rafitra ny fitondrana fanjakana ohatra zany aty Tamatavy mbo misimisy ny orinasa mandoa hetra fa miakatra agny amin'ny mpitondra any andrenivohitry Madagasikara hanika tsy hiaraka ny mpitondra ny pitsopitso ny zavatra ilain'ny vahoaka ty fotony ohatra zaho avy agny vavateny ratsy lalagna mandeha aminay agny mila fagnamboaragna ny le makiazafo zay havokavoka mampandroso avokavuka manome sakafo miantoka sakafo ny vahoaka agny analan-jirofo ohatran'izay koa ny agny analan-jirofo agny kapitaly analan-jirofo hoe Feneri-Vest ratsy ny lalagna ao an-tanàgna akao ny vahoaka agny sahira ohatran'izany koa ny aminay akato Brickaville zahavy Brickaville tena miaigna agnatin'ny jany ny vahoaka zany hoe
na karan'izegny koa ny eto Tamatave ratsy ny lalana tsy tonga amin'le vahoaka madinika ny zavatra tadiavina ny fampanantenana nataon'ireo olombafidy tsy tonga satria nampanantena izy reo tamin'ny propaganda fa tonga amin'ny toerana izy kanika mbola miandry beko avy agny avy ambony tsy tonga any fagnambola velona ireo na ireo olanim-bahoakany amina fifidianana dia tsy hendra zakany lasa karaha mandenga izy le rafitra mila ovagna eto Madagasikara tsy mifanaraka ny fihilany fampandrosoagna am'izao fotoagna zao zany natonga ny savorovory tamin'ny 91 tamin'ny 72 tamin'ny 91 tamin'ny 2002 2009 matoa misy savorovoro nataon'ny vahoaka misy fanovagna tiany tadiavina ohatran'izay koa ny ao barikadimy tanorany barikadimy tsy adala matoa izy reo misy savorovoro ataon'ny tanora ataon'ny mpianatra misy zavatra tsy mety ao mila zahagna maso ankaiky ino zavatra tadiavin'ny tanora ino zavatra tadiavin'ny firenena ino zavatra tadiavin'ny vahoaka malagasy mba te hiaigny agnatin'izany fandrosoagna zay ny malagasy fa tsy zao fahantragna lavareny enimpolo taogna maherina zao amin'ny falaovantegna tsy misy fandrosoagna raha ny fahazahoana an'izay zany a ho anareo fomba fijerinareo mianadaha manokana hatramin'ny sinina sy nahazahoana ny fahaleovan-tena izay dia tsy nisy fandrosoana mihitsy zany teto Madagasikara noho izay olana amin'ny resaka rafitra zay ny zavatra fantako manokana zany a efa lela moky zany na 5 taona nampahaleovan-tena ny Madagasikara ekeko hoe mbandroso Madagasikara misy mampandroso ananjy fa le zavatra tsapako zany a ny fampandrosoana ny Madagasikara tsy tonga ziska ambanivolo aminay agny karaha moky zany zay zany avy ambanivolo manorobla mandeha lalana kilomètre agny dia magnalandro tsy hitany akagny zany fampandrosana zany raha tsy efa mandeha miville tsy zay vao mahita hoe misy ennemi ami zany misy lalam-baovao zany tsy hitany akagny zany le zavatra hitako zany dia hoe ny fampandrosoana amin'izao fotoana zao dia amin'ny ville fotsiny fa tsy tonga ziska ambanivolo akagny amina rasan-dalana zao zay akagny mijaly amina rasan-dalana lalana mandeha marilambo manoro am'izao efa tsy hainjanana camion tsony ary tegna mizaly zay satria lany vasy avy akagny zay avy aty zay mianatra tsy lany vasy tsy mihinan-kanina satria noho ny rasan-dalana tsy tonga le entana tonga aminay aty any ka lasa lany verikoretony ray aman-dreny hoe atao ahoana ny ampianatra zanaka zany hoe ny hitako zany a dia ny fampandrosoana tsy tonga ziska ambanivolo akagny fa any ville fotsiny any dia tokony mila jerevan'ny fanjakana akaiky zany satria manao ny meraka agny magnano lasa lalana laniera zareo magnano commune fa le vola mihitsy zany agnamboarana an'le lalana no tsisy tsy haiko hoe le fita amin'ny-dalana ve no tsy mandeha amin'ny normal sa lany amin'ino le vola fa tsy tonga amin'ny agny fogna le fampandrosoana zany le sapako am'izao dia tegna sahirana zay ary tegna hoe lany eky hoe ino raha andeha atao zay zao miandrandra fampandrosoana indrindra fa zany mampianatra anay karaha anay manokana zany mahatonga anay mianatra satria te hampandroso ny commune misy any akagny zany zaho amina resaka lalana surtout fa le fond le vola mihitsy zay akagny manana rena maro zay akagny ary tena manana vokatra zay namana zina sy namana fabe raha vao tegna tonga zorovy zany tena hoe manambola olona akagny fa le vidy le vola zany lasa manambola vetivety fogna zany le vola fa le vola avy eo tsy hita ary amina resaka lavanila zao tegna mampalahelo satria ny ray aman-dreniko manokana anisany tena hoe manana ary tena nyrearea tamin'izany vidina lavanila zany taloha am'izao vidina lavanila raha sy majitso zany mitovy amina vidina kosy dia 1000 ariary kilo nefa zao zany taloha tegna hoe nazahoany vola mihitsy ary nandeha nampianarana anay nefa am'izao tsisy zany raha hitako vokatry ny hoe le olona manan-karena fogna ny manan-karena ary nyle mahanitra fogna ny mahanitra dia nyle olona ambony koa ma magnano kely tsy mba mamindro ary tsy mba mizara fahefana amin'le majinika dia lasa lanykory atao zay vahoaka malagasy indrindra fa zay mpianatra amin'izao fotoana zay be dia be ireo aresaka zay fanaovanareo manadaha teo manazava n'izay hoe zao no antony zao ny zavatra tsy mety zao no mety aminareo manadaha kosa indray tsy haiko hoe samy indray fitenenana tsirairay nareo manadaha rehefa avy eo i Fabrinas Jacquinot hoe
inona zany nyrafitra tsara petraka eto Madagasikara am'izao fotoana indrindra moa zany ho atsika eto Toamasina inona no rafitra tsara apetraka io moa zany miainga avy aty amin'ny fotony foana no isiny zay fampandrosoana zay dia raha amin'ny hevitra ray amanadary inona zay rafitra tsara apetraka izay dia apetraka ihany koa fanampin'izay hoe inona ihany koa no tena vahaolana ao anatin'izay ia iraisiky zany famaliana fanontaniana zany ny rafitra tokony atao ary apetraka eto Madagasikara misy telo ny rafitra fitondrana ny firenena misy maneran-tany misy ny état unitaire misy ny état fédéral misy ny état régional ny état unitaire moa zany le iainantsika eto am'izao io ny vola avy aty amin'ny faritra dia makatra avy agny amin'ny foibe agny amin'ny fitondram-panjakana foibe ia tsy tonga mipaka ifotony agny amin'ny fokotany agny amin'ny commune aty amin'ny faritra ny fampandrosoana eny e azo ekena hoe misy tonga ihany fa manify tsy araka ny tsy hoaraka ny filoam-pirenena izy avy agny mafantatra zavatra madinika ilainy vahoaky fotony ny état fédéral ny état fédéral ndray zany ny zavatra misy dia matetika efa firenena maleotegna izy ireo misy aza efa firenena tsy mitovy tenin'le olo agnatiny tsy mitovy fomba mampanao fa te hiaigna zareo le vahoaka agnatiny libre échange libre circulation ka aleon'izy ireo manao état fédéral fa ny état régional ndray zany eo anelanelan'ny état unitaire sy état fédéral ny état unitaire ny état régional ny filoam-pirenena ny hasany dia manao diplomatie extérieure tompona agny amina justice koa zany sy contrôle d'égalité arahamaso ny vola amin'ny ankapobeny ny aty amin'ny faritra ndray dia tegna décentralisation forte zany hoe tegna maleo tegna amin'ny ankapobeny tegna maleo tegna amin'ny ankapobeny ny aty amin'ny faritra indrindra ny eo amin'ny arabola sy eo amin'ny resaka économie ohatra zany tsy magnontany agny Antananarivo koa za magnano vidina vokatra afaka manao contrat fifanarahana amin'ireo mpitrandra renan-kibon-tany ny olo mafidy aty amin'ny faritra resaka fampianarana miaigna tsara be eo ny vahoaka satria tsy sarany ny fampianarana satria miaigna tsara ireny hetra azo amin'ny fitrandrahana sy ny vidim-bokatra ireny tegna tonga am'le vahoaka madinika le fampanantenana nataondregny olo mafidy ka mamaly zany fanontanianao zany ino vahaolagna ny amin'ny tanora dia aleotsika malagasy ny safidy ny état régional mora kokoa mitantagna anazy ary miavaka ny hasan'ny filoam-pirenena sy aty amin'ny faritra tsy afaka mifampitsabatsabaka ka zay mamaly zay vahaolana mazanao sy ny rafitry
amaly angamby fabrina hoe ahoana mahakasika an'izay fanontaniana zay iombonanao ve zay fanokevitry zakinao zay de raha iombonanao zay a de ahoana ny atongavana am'izany sotra nanome fizakana za moa zany araka ny hitako amin'ny ravitra araka ny hitako zany sy regniko ary za efa namaky an'le plateforme mikasika an'le plan-ny famparasana ny Madagasikara de araka ny amin'ny mampianatra anay manokana zany za de misafidy ny fampiarana ny état régional Madagasikara keto satria amin'ny fampiarana ny raha ohatra zany ka mpiarasika zany état régional io a de andraikitra tsara ny olo voafidy anatin'ny faritra reka ary manana zareo manana fahefana feno zareo ampiasa ny vola miditra sy mivoaka amin'ny tanàna misy amin'zareo karaha ny ohatra amin'izany zao a karaha ny hoe président Fokotany zao ohatra président Fokotany sy maire zao tena mampanantena hoe zao ny zavatra ampanosanan'ny Madagasikara nefa izy mampanantena izy nefa le vola nefa tsisy aminazy fa mbola mangataka koa zany izy amin'ny président hoe atovy an'izao amin'ny aty de antony isafidianako ny état régional zany a rehefa ampiarisika ny état régional de manana fahefana kokoa ny olona voafidisika na ny président Fokotany zany na monsieur le maire na ny président Patra afaka ampandroso ny faritra misy anazy noho ny arena misy aminanjy ohatra zao manana resaka zorofo asika manana lavanisika sy ny produit maro samihafa de iregno azahoantsika vola ary misy hetra koa ifena karaha ny tamatavika zao sika tena manana hoe société maro atsika tsy resaka manokana zao ny MICTCL SMMC sy ny maro isan-karazany a regny zao andoavany société vola zao ny malagasy amin'ny taxe zay fena aminanjy ary regny de afaka ampanosoansika ny tanànantsika fa tsy hoe le vola zany mbola andesina agny Antananarivo akagny koa de agny ndraika vao mamola vola raha ohatra zany ka le vola io zany no angona de anentsika keto mi zany mafantatra hoe zao le ampandrosana ananjy fa tsy asika ndraika mbola andeha angataka hoe tompony mangatakatiny antsika hoe andeha hiteny amin'le fitondram-panjakana ndraika asika amboary lalana misy aminay satria izakako an'izany monkony misy zany mpitondram-panjakana tsy mafantatra ary mety tsy nahita izy fa zista maregny fogna hoe rasy olo lalana mandeha maralamba akao fa tsy hitany fa le olona ny voafidy akagny mafantatra le raha marary amin'ny vahoaka de izy ihany zany no afaka hoe zao no aretina misy amin'ny vahoaka de zao ny fagnafodiny ary raha zao zany fagnafodiny de ino le raha tokony atao aminanjy mila mikondo zany malagasy rehetra amin'ny fampiarana an'izany de ny vahaolana hitako zany a de ny fampiarana ny état régional efa miresaka an'izay état régional zay nampiako hely amin'le état régional mila tandovantsika malagasy koa zany ny firaisankina pirenena ia zany hoe atsika efa nataony zagnahary araiky agnatin'ny nosy araiky mila tandovantsika ao agnatin'ny tsy fizarazarana ia tsika miteny gasy fa tsy miteny ary miteny zao amry miteny zao handrosy Madagasikara raha apetraka atsika io état régional efa miresaka an'izay état régional izay fizakany tena isa-paritra tsy fantako nareo menadara nahita ny fandarana izay nataonay sy ny namana Fabiangabenarivo tamin'ny filohan'ny gasy mifankaty na ny gasmi ny filoha national sy andriamatoka ndrinirina alohan zay olo-tsotra izy tamin'izay fotoan'izay resadresaka naharitra nandritra ny adiny iray makasika an'izay hoe état régional izay teo ihany koa le hoe plateforme ka makasika an'izay indrindra ny fanontaniana tiako apetraka hoe raha aminareo menada manokana ary manahoana amin'ny fahitanareo hoe raha izay état régional zay no hipetraka hoe tsika eto Toamasina manokana mily marimarina ve nareo fa androsotsika eto Toamasina raha izay no arahana de apika ndraiky olona izy ao anatin'izay hoe ahoana ny fomba hametrahana an'izay état régional zay resaka zany fizakana sotra indrindra nanome fitenenana aminay manokana zany de aminay manokana zany rehefa ampiarisika io état régional io de tena hoe
tena androso sy faritra misy asika sy indrindrandrindra fa sy faritra misy atsika mihitsy fa ny faritra rehetrarehetra satria samy magnano zay ampandroso anazy ny olona voafidy anatin'ny faritra raika ary afaka mifaninana ny faritra tsiraray avy ndraindra fa ny olona mpitondra amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara satria Madagasikara iray dia fampandrosoana iraika ihany no tambaratsika. Resako manokana zao mikasika fampianarana mety ilamina ny fampianarana raha ohatra ka état régional no ampiaritsika satria rehefa amina fokotany iray misy vokatra anatiny dia anjaran'le fokotany no mahafantatra hoe resaka école sy resaka mpampianatra dia magnano trano fianarana zareo dia iny zany no miresaka ndraika zareo avekeo amin'le monsieur le maire hoe zao no zavatra misy dia mba mifampitapita karan'izany zany le fitondrana anatiny dia igny zany le volavy amin'ny commune ndraika zany igny zany hoe agnamboarana trano-pianarana sy resaka mpampianatra ary amin'izany koa mino zao ary sira certain zao fa ifankatrano malagasy rehetra ary mety misy lanière zany amboarana école ko tsy voatery amkaramaola koa gnano école fa ny ray aman-dreny mpianatra ihany no afaka anao école ary amin'izany zareo mety azoto satria miaigna kokoa ny droit d'inscription an'ny mpianatra noho ny fisiany vola anatin'ny zareo. Mitsika ny Jacquino ny fanazavana mahakasika an'izay. Ya, tegna mahafinaritra raha tsara fipetraka zegny fanontaniana napetraka anareo romenadahy zay. Efa natsidika anahy teo ny lalan-kizorana afametrahana io état régional io. Ho zaho teo hoe aza dignotsika vahoaka malagasy fa natoa nisy ny savorovorony vahoaka zao tamin'ny 72 tamin'ny 91 tamin'ny 2002 sy 2009 nisy zavatra tokony ivoagna ao tsy mifanaraka amin'le filany fampandrosoana ka ahoana ny pekady ametrahantsika an'izay mila mikondoha ny mpanao politika manaiky izy fa mahantra i Madagasikara moa voalohany ary manaiky ny mpanao politika hoe fa tsy mety io rafitra io le misy iainantsika amin'izao io fa état régional no apetraka efa nataonay ao amin'ny Gasmi ny fampafantarana agny amin'ny internet mahazo maka itsika akagny misy numéro de téléphone nagny mahazo miantso raha misy tsy mazava fa état régional ihany no fagnafody raha te ivoaka amin'ny fandrosoana i Madagasikara ohatra agny Sava agny no misy capitale ny lavany raha eto Madagasikara fa tsy mihazakazaka agny amin'ny Foibe fanjakagna Foibe ny agnano vidiny lavan'izy ireo fa vitan'izy ireo ao hoe zao ny ataontsika vidiny lavany karan'izegny ny agny vidiny kakao agny diana karan'izegny ny faritra 2 teo aloha regny samy manana zay mampiavaka anazy raha mipetraka io état régional io lasa mifaninana regny faritra regny ka izay le miteraka fampandrosoana tsara fantatsika vahoaka malagasy zay zavatra zay fa raha zao état unitaire zao samy eto atsika azo magnonofy misy fampandrosoana zay alohatsika mifidy état régional mba hiaigna fandrosoana ny taranaka afara ya zay zany faneho-kevitry Jacquino anatin'le izy ny fampiarana an'izay état régional zay hoe ahoana ihany koa ny fomba ahafahantsika mahita sy mahafantatra sy manaraka ny ahafahana mijery an'izay te hamantatra sy hikaroka an'izany hoe inona marina moa le état régional zay satria teto zao dia efa fanontelo ny androany anatin'ny fandarana iarahantsika tia no nivoizana an'izay mahakasika an'izay resaka état régional zay ary efa nanasana karazana olona maro samy hafa
zareo nivony gasmia ny filohan'ny gasy mifankatimo zany efa teto niaraka tamina olotsotra dia nisy ihany ko teto olotsotra sady filohana fikambanana raha to ihany koa efa tonga teto ihany koa naneo ny heviny mahakasika ny fahitany ny zava-misy ao anatin'izay fampiarana an'izany état régional zay ho an'ny tombotsoa amboniny firenena malagasy dia androany koa tsika dia miaraka amin'izy mianada reto ihany koa zay misy Fabrinas Jacquinot mitondra n'izay faneho-kevitra mahakasika an'izay resaka état régional zay dia ny tiana hapetraka ao anatin'izay hoe raha ampiatra an'le état régional ve tsika ilaina ve ny fifidianana sa tsy ilaina ny fifidianana iza ny tokony hofidiana mialoha ao anatin'izany dia aiza ny tokony ho andehanana anatin'izay iza ny tokony hofidiana farany manaoana ny fomba fampiarana an'izay iaka valiky zay fanontanianao zay misy ny fidiny vahoaka mivantana ohatra ny président fokotany ny maire ny gouverneur fa ny grands électeurs no mifidy ny filoham-pirenena mitovitovy amin'ny rafatra fédéral ihany ny grands électeurs mifidy ny filoham-pirenena ny sénat moa zegny efa ohatra hoe mahazatra atsika eo foana zay grands électeurs ny amin'ny sénat ohatran'izay zany ny rafitra fifidianana ny état régional presque manokana ny fizakana zany aminay manokana zany satria antsika io monko zany samby mangetaheta fampandrosoana samby mangetaheta fampandrosoana ny Madagasikara asika dia le hitako ary tsapako zany ny eritreretiko koa dia voalohany indrindra zany dia aleloko ny isaky ny fokotany misy anazy zany magnatsara ny tanàna misy ananjy zany hoe ny ipona anatin'ny fokotany raika zany no manendry olona raika hitondra ny fokotany misy ananjy zany hoe voalohany indrindra zany dia tokony ny chef de fokotany lokany safidiana voalohany voafidy amin'izay le chef de fokotany anatin'le volavolen'le olona koa zay voafidy ny besiny maro dia eo amin'izay vao mipatra amin'ny commune misy ananjy zany hoe fidina ndraika zany i monsieur le maire avekeo amin'ny alalan'ny didy sy lalàna koa zay mifagnaraka amin'zareo vita zegny dia zay amin'izay vao mandeha amin'ny district zany hoe antsika zany avy amin'le kely no mandeha amin'ny lehibe fa tsy avy amin'ny lehibe no mandeha amin'ny kely fa avy amin'le kely lokany mandeha amin'ny lehibe dia fiditsika aloka ny chef de fokotany dia avy mifidy ny chef de fokotany isika dia mandeha amin'ny monsieur le mandeha amin'ny maire zegny vao mandeha amin'ny district ary mandeha amin'ny faritra satria ifampandrosoana io tsy raha hoe avy ambony izy io no miakatra mandeha zay vao midina ambany fa avy ambany zany hoe tokony isika vahoaka malagasy no madinika indrindra fa avy ambany volo akany no mafantatra hoe zao le ola fidinsika dia igny no fantasika hoe ampandroso ny komi faritra fokotany misy antsika dia zay vao andesika mifaritra dia mesa mandeha petit à petit le raha dia miakatra amin'ny maventy avekeo dia rehefa voafidy amin'izay zany ny filohan'ny faritra dia zay amizay vao mifidy ny président zany hoe le faritra maromaro anatin'ny Madagasikara indray zany no manendry ny président zany hoe ny président zany no manjidy manapaka farany amin'ny raharaha fa tsy hoe misy problème amin'ny fokotany misy anazy avekeo dia tonga dia mandeha amin'ny président de république misy problème amin'ny fokotany na commune misy ane fa tokony anatin'ny faritra zany loka no mamolavola le olana misy na le fampandrosoana misy dia zay vao mitaditra amin'ny président de république hoe zao le zava-misy aminay dia zay vao tonga aminanjy resy lahatra be nareo amin'le resaka état régional mino ve nareo fa rehefa mipetraka le état régional dia anana asa ny tanora ivoaka amin'ny fahantrana tanteraka tsika tsy roso ao anatin'ny fampandrosoana tanteraka tena matoky an'izay ve nareo manadara izay rarak'izay resaka reo zay raha ny tegnako maloha zegny tegna matoky satria tegna maleo tegna tanteraka ny faritra teo maro ane ny mpiara-mombonantoko ho avy amitsika amorogna orinasa eto e fa ny jirotsika
ny jirama zany eny anivo faritra eo ya jirona fialamboly fa tsy andeha hagnano production zany hoe tiako tongavana zany mahazo hasany tanora rehefa ny olo mbo afidy tsirairay amin'ny faritra misy azy no manana fahefagna tanteraka hampandroso ny toerana misy anazy afaka mitondra afaka mamoaka le talenta ananany izy mandroso Madagasikara mino sy matoky aho fa mandroso Madagasikara raha io état régional io no apetraka atsika Fabrina sotra pesaka namanazimana amin'ny fizakana le raha hitako zany le io monko zany isika sy maintsy manjinika an'le ho avy raha état régional zany ny ampiarina de za mino kokoa io zany tsisy miracle zany fa tsy maintsy ezaka sika siraikiraiky ihany no ampandroso ny Madagasikara ka misy manantena za raha ohatra ka état régional io no ampiarina amintsika aketo fa mety hoe androso kokoa i Madagasikara satria nisy raikiraiky zany avy any ambany avy any amin'ny fokotany akany samby miezaka zareo hoe ino le raha ampandroso antsika koa zany tsy raha hoe zatra toloram-pogna hoe ameny présidentna asa sika fa antsika ihany koa no mianatra de afaka micréer asa sika hoe ino ny asa atao andesina ampandroso ny any Madagasikara atsika tsy ka minisy manantena zaho amin'izany raha ohatra ka hoe ampiarina ny état régional de mandroso kokoa i Madagasikara indrindra fa amina resaka fampianarana sy haiko manokana satria en tant que za mpianatra de sapako zany antsika zany tsy raha hoe voatery andeha agnafatra mpampianatra avevelagna isika mpianatra fa amin'izany fotoana zany ny ao amin'ny fokotany mampianatra jusqu'à CP1 afaka CP le zaza mampianarina amin'ny commune de ny commune ndray mamoaka amin'ny faritra afaka baga de zay vao mianatra amin'ny université ary possible zany zay sortant amin'ny université no mandeha amin'ny fokotany mampianatra ny mpianatra misy aminay zany le raha tsapako ny agnampiako teny ranaba Fabrina teo ny mahatsara ny état régional zegny agny amin'ny autonomie économique sy financière zany hoe maleo tegna tanteraka ara économique izy sy arabola entiny ampandrosoagnany toerana misy anazy ty sambaritra aveo iregny mpiaramombonantoka te hamorona orinasa regny iregny mpiaramombonantoka ny vita fifagnarahana amorona asa amin'ny toerana ty amintsika Madagasikara regny efa tsy maizakazaka izy agny amin'ny kapitaliny agny Antananarivo no mamorona azy fa tonga de afaka izy tonga de mamorona orinasa amin'le toerana tiany amin'le faritra ny safidiny ka tonga automatique le famorona asa tonga le zavatra tadiavin'le vahoaka amin'ny fampandrosona ya miodidiny eo amin'izay resaka fampandrosona ny resaka fampanananasa ny resaka olana ara-drafitra izay ihany koa ny resaka moa zany ao anatin'izao vatofantsika rahantsika izao amin'ilay fivozana ny état régional izay ampahafantarina atsika ao anatin'izao fiarahana izao moa zany mazava ho azy inona no ataontsika hoe tena hoe anjara toeran'ny filoham-pirenena raha ohatra ka tafapetraka itya état régional misotranao Zokobe Fabien ny amaleko anazy igny anjara asan'ny filoham-pirenena igny mazava tsara ny fizaragna andraikitra sy ny asa sahaniny ny ty amin'ny faritra sy ny agny amin'ny filoham-pirenena ny filoham-pirenena dia resaka diplomatie extérieure zay ninazy agny amin'ny défense nationale manararamaso vola ny agny amin'ny justice ny contrôle d'égalité zay ninazy tsy mitsabaka aty amin'ny fotony ambany aty amin'ny faritra izy fa manaramaso am'le fanjoko ananjy izy zay ny asan'ny
filoam-pirenena ohatran'izay ny amin'ny rafitra régional zany hoe lasa misy filoam-pirenena kely zany aty amin'ny faritra izy no misahana an'izay ndray aty amin'ny faritra ia ny gouverneur izy ny fidiny vahoaka aty amin'ny faritra izy ndraiky zany ohatrany hoe filoam-pirenena kely araka nle lazainao teo ia fa izy feziny lalàna izy eran'le fanjoko ananjy ihany no sahany ohatran'izay ia mbola mahakasika an'izay hatrany andao ako fa okekentsika hoe raha nieritreritra reo manada zany dia hoe ho atao ilay état régional inona ndraiky kosa no tetikady sy andresetsika lahatra ny olona hoe ahoana ny anaparitahana an'izay fanentanana ataontsika ny olona hoe ho ampiarina ilay état régional inona no andresetsika lahatra ny olona mahakasika an'izay satria mety hoe mbola tsy tonga any amin'ny fotony mety efa betsaka ny dingana natao raha ohatra ka izay lalana sy ny fanazavana nataon'ny filoha nasionaly ny gasmi teto zay izy ny vahiny teto tao anatin'ity fandarana vatofantsika ity dia betsaka ny lalana efa tohatra ny akarana atao anatin'izay fa raha aminareo manadary ahoana no andresetsika lahatra ny olona ahoana mipaikady hoentitsika mba ho tafapetraka tsara ty état régional ty ia ny amaleko anazy ny paikady ametrahana ny état régionaly eto Madagasikara dia tsotra manaiky ny vahoaka malagasy fa mahantra maloha Madagasikara na anareo ray aman-dreny manaiky anareo fa mahantra Madagasikara ny tanora ohatran'izany le natonga ny Sénégal le nahanany filoam-pirenena io fa io 2 taona nitsangana ny tanora ny famometanana ny tanora nandresy lahatra ny vahoaka ao agnatiny nanaiky ny ray aman-dreny lany fa tonga dia efa nisy fiovagna agnatin'ny fotoagna vitsivitsy tao Sénégal ohatran'izay koa metrahantsika ty état régional ty mila famometanana antsika vahoaka malagasy zay tanora agnano zay ho vitanay anareo ry aman-dreny manaiky hoe tsy mety ny rafitra satria io no mitondra fanonganam-panjakana maromaro teto Madagasikara tsy mifanaraka amin'ilay tadiavin'ny fampandrosoana eto Madagasikara io ka misy savorovoron'ny vahoaka miteraka fanonganam-panjakana mila manaiky atsika vahoaka malagasy mila manaiky atsika mankany amin'ny fikonan-doha hoe ajolo ty rafitra ty mba hiadana sy ho finaritra ny vahoaka malagasy mety ho tateraka ve zay aikina amitsika raha mbola izao karan'izao le zavatra mety amitsika malagasy zay izy fa raha ohatra ka mahatsapa atsika fa mahantra Madagasikara fa mila fanovana tsy mifampihina manta ohatra ny ataontsika zao tsy ange fa tafitra agnatiny mivogna agnatin'ny soatoavan'ny mahamalagasy ny misy atsika am'izao mifampihina manta mifamono zavatra kely efa mahasorena ny olo tsisy fandefirana ny alan'ny olo sasany avy agnatin'ny tokantrano andeha any an-tsena faty iviregna an-trano vola latsaka ny roa alina andeha agnanovany bazary tena mandona fo zavatra ohatran'izany tsy mifanaraka ny soatoavan'ny mahamalagasy aleo isika zay tanora ho iaho dia hanao zay tokony tratranay fa mila manaiky atsika vahoaka malagasy hoe amin'ny fanovagna zay rafitra zay ia mbola manakambary allo enotsika no teny mametraka faminana fanontaniana ko avy eo ia satra betsaka ny fizakana
ny raha ataontsika zany a manoloanan'izany le reteretiko am'izao zao dia antsika zany mila magneky karahan'le zakeny namana takato zegny hoe mila magneky atsika hoe mahantra asika ary mila magneky ampiovana ihany koa hoe mila magneky zany asika ampiovan'olona fa tsy hoe miziriziry mihevitra asika hoe mahantra ny mahantra nesy raha hoe tonga de hoe tonga tambony tany asika ka nahanitra fa antsika dia manan-karena ary Madagasikara dia tena hoe manan-karena antsika ary raha nampiasaintsika io arena io a ara-drariny sy arakisiny dia mety sy karan'izao ambany fiainantsika dia antsika zany mila mahay magneky hoe magneky ampiovana asika dia samby magnano zegny rafitra mampahomby ananjy hoe ino le raha tokony ataontsika agnatanterahana an'izany état régional izany karan'izany zao a karaha ny ezaka ataoko manokana satria le fampanosoana miainga amin'ny tsirairay fa sy manjigny le olona kamy foana mpivoatra anao ka ianao loka ny masapa hoe ampiovana anao a dia miezaka miova ihany koa karan'izany zao maro zao ny vahoaka amin'ny ambanivola akany a tsy mianatra ary maro ny tsy manam-pahalalana mety tsy mahafantatra izy hoe ino me natao hoe état unitaire zany ino natao hoe état régional dia ny voalohany indrindra dia mila tonga ambanivola zany karaha naika dia magnao sensibilisation n'olona akamy zao hoe inona moa ny atao état régional zany dia inona ny état dia atory le voka-drasiny sy voka-tsy ho azo avy aminanjy dia eo amin'izay le olona samby resy latra hoe état régional no mahomby dia mandeha manomboka avy am-potiny agny zany le zava-misy dia igny mesa miakatra dia mampiely an'izany dia raha samy magneky ngamba ny vahoaka malagasy hoe état régional no mahomby a dia ho tanteraka zany le toe-tsaina mihitsy ve zany tokony hovaina amin'ity fabrignal zainy mahakasika an'izay ia le toe-tsaina mihitsy satria misy fotoana kony antsika malagasy io a dia tsy magnano kely sy mamamilo zaigny zany hoe le olona ambony any mitsasika iavany fa tsy ny olona ambany dia amin'izany zany le tsy avy zakeny hoe mila magneky asika hoe miova ary mila voizintsika hoe malagasy raika mifankatia ya mila miraisika malagasy mila mifankatia satria samby te androso fa le fampandrosoanao fogna zany miainga amin'ny tegnanao loka mandroso voalohany anao no mandroso dia zegny anao vao mampandroso n'olona dia amin'izany fotoana zany zany a mandeha loka ny parifokotany mampiely hoe resaka état régional neka karan'zao ny ampiarina rehefa ny état régional no ampiaritsika dia antsika sy voatery andeha taraigna amin'ny président fogna fa antsika neka manana fahefana asika andidy manapaka asika amin'ny arena misy amintsika fa tsy arena misy amintsika dia ambonin'olona raika zay manam-pahefana fogna alefany akagny fa antsika ihany koa dia manam-pahefana agnano zay zavatra izany ampandroso satria ny bitsika aketo moko dia ampandroso ny Madagasikara malala asika ity a dia zany evero fogna Agnampiako anan'izay amin'le hita mahatsara ny état régional sara ho fantatsika malagasy fa amin'ny état unitaire zao mampijaly atsika mampikaikaiky ny vahoaka zao fa misy olo vitsy anisany mahazo tombony amin'io e misy fianakaviagna vitsy anisa mahazo tombony fa ny agny amin'ny état régional nge tonga dia vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny no mahazo tombony marina ny tenen'ny ranabavy Fabrina teo sy nateraky zagnahary hijaly atsika vahoaka malagasy ino koa zavatra tsy misy eto raha ny arena-kibon-tany na ny ambany arena-kibon-tany na eto ambony ny vokatra amin'ny ankapobeny misy eto Madagasikara fa le rafitra tsy mifanaraka amin'le zava-misy amin'ny fampandrosoana ireny firenena mandroso nge tsara ho fantatsika vahoaka malagasy fa manao le rafitra reo e fa tsy atorony atsika firenena vonazo falaovan-tegna amin'izay atsika tsy afaka dia domineny fogna atsika trandrahiny anao tsy mety tonga saigny ka zanany ara-tsaigny zanany amin'izay afahany manjanaka anao amin'ny ankapobeny amin'izay anao tsy afaka mitavandra ananjy fogna anao zay no mahatonga atsika matetiky misy hetsy bahoaka ary tsara fantatsika fa isika atsika manao hetsy bahoaka eto Madagasikara misy fanonganam-panjakana miverina koa fampandrosoana eto Madagasikara mihemotry avy koa mandeha petit à petit koa avake mihemotry zay fogna avy ataotsika eto ya efa miresaka ihany ianao ny misy amin'ireo
firenena matanjaka any ivelan'ireo zay mampiatra n'zany état régional zany afaka mitanisa vitsivitsy ve ao anatin'izay mba satria tsika malagasy koa manko matetika raha tsy mahafantatra dia zany resaka zala fotsiny zany resaka manidina fotsiny zany izy zao mbona zany teo anotsika amin'ny ohatra mihitsy tsika hoe iza sy zaviny efa nampiatra an'izay ray zay de raha mampiatra an'ilay état régional eto Madagasikara ve tsika satria efa misy zany reo le olombo fidy aty amin'ny faritra de mbola ilaina koa ve ny fijoroan'ny membre ny gouvernement raha mampiatra an'ilay ataontsika hoe état régional tsika ia ny firenena mampihatra io état régional io ny ato amin'ny Azia atsimo-antsignana ao Hong Kong dia mampihatra io état régional io dia mbola misy koa zany firenena maromaro mbola mampihatra io état régional any Europe Italie sy Espagne dia mampihatra tanteraka io état régional io mba afahany miazakazaka amin'ny fampandrosoana malakilaky kokoa tadiavin'ny vahoaka zay ve zany mampandroso an'ireo firenena ireo bien sûr satria voatantagna tsara be ny hareny ary ny vahoaka tsy very zany le hetra ifain'le orinasa sy n'le vahoaka ao anatiny fa mandeha amin'ny araky ny tokony ho izy ka mandroso le firenena fa eo amin'ny resaka gouvernement zany mihegna ny membre de gouvernement amin'io état régional io fa tsy ohatrany antsika zao somary mbola maro amin'ny ankapobeny zao valako manokana mikasika an'igny anao takeo manko ny zaka anao takeo hoe rehefa ampiarina ve ny état régional dia tsisy lavalany membre de gouvernement raha tsy matsisy za mety zany le izy zany ilaina le misy ny ministre sy ny premier ministre ilaina fa izy foana zany tsy maro be satria amin'izao fotoana zao tena maro ireo ministre ary tena mivangoko nefa ny karaman'zare andanana misy 4 millions nefa le vola le karaman'zare nefa tokony efa vitana fampanosoana amin'ny vahoaka madinika akagny lasa mivangongo ka rehefa ampiarasika zany io état régional io dia mesa miegna le isan'ny ministre satria amin'izany zare sy tena dia hoe hovangoko karany amin'izao fotoana zao zany le asan'ny zare fa mesa kely mety hagnano contrôle zare na resaka justice fa le olobo fidy amin'ny faritra sy amin'ny commune ihany koa zany ny tena mandray andraikitra amin'ny fampanosoana misy ananjy dia miaigna le isan'zareo dia amin'izany zany le vola tokony hoe karaman'zare zany mba miaigna kokoa ampanosoana ny faritra efa mandeha ny fotoanatsika fa maraparanantsika azy angamba iresaka foitsika mahakasika ny Îles Éparses satria amin'ny mahatanoranareo manada zay tonga eto dia andao ahoana ny fahitanareo be mety vetsaka amin'ny vaovao efa henonareo mahakasika ny hoe Îles Éparses izay inona no azonao ambara ary oafindrantsika tsy misabodinafo izay fanontanian'zareo ia Îles Éparses na nosy mascareine dia nosy malagasy magnodidina ny Madagasikara tena amin'ny malagasy tokoa ireny nosy ireny ary noho ny fisian'izao rafitra zao tsika tsy mety maleo tegna tsara mahantra zao dia sakin'olo manaporitra misy faiblesse anireny atsika hanika mandoalika atsika tsy mety mahazo anazy fa io rehefa mipetraka io rafitra atsika io mandroso atsika io azo satria matokitaigny anao matokitaigny Madagasikara matokitaigny ny malagasy azo amin'ny alalan'ny négociation io Îles Éparses ary ao amin'ny Îles Éparses nge fantatsika fa ao amin'ny Dian de Nova misy pétrole afaka tsara entina hampanosoana eto Madagasikara betsaka harena eto Madagasikara nataony Zagnahary
tsy hijaly atsika vahoaka malagasy fa tsy mifanaraka am'le rafitra tadiaviny fampandrosoana le rafitra misy any ka mitavozavoza atsika amin'ity fampandrosoana ty Fabrina satria namana izany fizakana tegna hoe mampahonena ary tena hoe mampahinakinaka mihitsy zany mandinika le mikasika ny irreséparle parsa satria antsika malagasy dia tegna hoe manan-karena tsika sy vitany hoe manan-karena renakibotany isika sy rendranomasina fa mbola manana ny huile io koa zay tokony nentsika fa nohony tsy fandrosoantsika dia lasa alean'olona fa le raha dia le raha tsako zakena zany dia tokony hoe mila mandroso lokany asika fa Madagasikara io rehefa tena mandroso io huile parsa io azontsika io ary na zare magneky inégocier zare mihitsy no miteny hoe zay agneky alen'ny Madagasikara fa raha ohatra ka hoe hipetraka amin'izao situation zao sika tsy ho azontsika io eny ary mamaraparana ny fiarahana moa zany tsika amity an'itya maro zay resadresaka ny fanaovana telo zay misy ny tolo-kevitra atao anatin'izay teo ny fampahafantarana eo ihany koa ny vahaolana anisan'ny vahaolana zay ny famizarana teto ihany koa moa zany ao anatin'izao fiarahantsika izao ao amin'ity vato fantsika an'io itya izay nanasantsika nazy menada zay anisan'ny mpianatra sy mpiasa misetra maha-olotsotra ny zareo no natongavana izy ireo teto ao anatin'izay fanin-kevitra zay zay isorana be dehibe an'zareo zany rehefa natsona dia tonga namaly ny antso tsy ny salasala tao anatin'izay dia namosa sy zaran'zay zavatra mba ahafantatra zareo sy hitan'zareo ao anatin'izay hoe mety ahafahana mampandroso ny Madagasikara zay amin'ny alalan'izay anjarana briky zay sahaza metin'izy ireo famizarana tamintsika tamin'ity an'ity zay ka dia isorana be dehibe ny fivahiniananareo menada teto tato anatin'izao fiarahantsika izao dia ny teny fanetanana farany avy aminareo ngamba no andrasana am'izao ty amin'ny akatoky ny famarana ny fandarana zao mbola mamerina fisorana manarena anasa satria zay moa zany tanora dia tena hoe mangetaheta fampandrosoana ny Madagasikara ty ary tena hoe faly ny tenako niany satria afaka zaho namoaka le fangatehetehana tanatin'ny fokotato amin'izao ena manjery zao dia misaotra besaka indrindra dia za moa zany aketo dia mbola manentana indrindra fa sika tanora sika ary pliparan'ny Madagasikara aketo dia be tanora ary tanora Madagasikara aketo tegna hoe maro manam-pahaizana sika dia antsika zany aza magneky resen'datra resen'olona latra sika amin'ny zavatra tsy ampandrosoan'ny Madagasikara na ampandroso vetivety fotsiny ihany fa antsika mila miarana raha ampandroso atsika maharitra dia anjarantsika tsiraikaraika amin'ny tany misy atsika akany zany no manentana olona amin'ny raha karaha ny zakeny etakeo igny amin'le resaka état régional samby miezaka atsika ary mila mafantatra atsika hoe zao ny zava-misy dia zao ny tokony agnovan'ny Madagasikara makasitraka ny Jacquino ia magnano antsoavo ny tegna amin'ny mahatanora ahy liam-pivoarana ary mijo fa mamalagasy manana andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena magnano antsoavo iaho amin'ny faritra 2 teo aloha mba ho tonga saignatsika anambatra hery hametrahana io état régional io mba ho hisy fampandrosoana mivaingana mivantana amitsika any maro ny faritra nylazaiko teo hoe 2 maro ny vokatra maro samihafa tsy tovisan'ny faritra ka raha mipetraky io rafitra régional io mandroso isika ary lavitra savorovoro ny malagasy tsy ho hisy
ny fanonganam-panjakana. Zay fanonganam-panjakana mampihemitra atsika. Tena mangataka tsika tanora koa ny tegnako mba andray andraikitra. Aza lany fotoagna amin'ny zavatra tsy mampandroso. Jereo iampitso. Fa ny fotoana mandeha. Varignanao, varigny isika, andeha hazakazaka agny firenena mandroso. Andeha hipetraka, andeha hiasa, andeha hizaha zany fandriam-pahalemana milamina izany. Entsika nge raha amboarina nge tsaratsara ny anjareo e. Satria eto fa misy kolotsaigna efa nilovaintsika hatramin'ny faharazabe taloha makasika zany filaminana izany. Ka andao sika lahy ifagnometanana hametraka io rafitra regionaly io mba hivoaka handroso i Madagasikara. Afatra ngeza be zay hanomeny izy mianada amintsika tato anatin'ity fandakana vadifantsika ty fandakana manokana izay niarahana matanora azy ireo no nanasanay iresadresaka nandritry ny adiny iray teo ka dia tapitra ny fotoanatsika isaorana be dia be ramatokely Fabrina Jacqueline izay mpianatra avy eo amin'ny anjerimanontolo ary rasolony Irina Norbert Jacquinot izay efa mpandrara moa zany izy ny tena maromarony kokoa izay nasaina manokana ihany koa tato anatiny ity fandarana ity ka dia reny ny faneho-kevitra sy ny fanentanana izay ataon'izy mianada misy azontsika raisina dia raiso ampitiavana raha ohatra koatra ka misy tsy mety amintsika dia dinio ihany aloha fa dia zay ngapa mifabiany no maganantsika ny fandarana amin'ity andron'izy maity. Dia misaotra antsika rehetrarehetra naharitra ny aino sy nanaraka ny fiarahana niaraka taminay efatra menada teto tamin'ny teny ity dia amin'ny herin'ny indraytsika atao anatin'ny vadifantsika mitondra resaka sy faneho-kevitra vaovao miaraka amina vahiny hafa indray koa ka dia mankasitraka anareo naharitra ny jery anay hatramin'ny farany dia araka ny teny namana sina teo hoe samia mandray izay azontsika andraisina atao anatin'izay aza asiana lomilony fa ataovy ampitiavana be satria ny tanjona dia ny fampandrosoana ny Madagasikara izay iraisantsika sady ny anao Madagasikara, ny na Madagasikara, ny tsika jiaby Madagasikara. Dia ndao ary ifanometana anao anatin'izay ka izay ny ampisin'ny vadifantsika dia ho anao ihany koa izay te vahiny araka aminay atao anatin'ny vadifantsika dia entanina sady aza misalasala miantso anay amin'ireo laharana finday izay efa mirantiranty amin'ny fahitalavitra ireo dia ahafahanareo mifandray aminay ao anatin'izany ka dia alao hery ary amin'ny herinan'io indraytsika tavaraka eto mankasitraka tompolahy makatelina tompovavy veloma mandrapiona.